Miarabatsika indray amin'ny anaran'i Jesosy misy paradisa ve eto ambonin'ny tany, eto ambonin'ny tany ve ny paradisa? Fanontaniana somary sarobaliana ihany nefa tsy maintsy ho hazavaina ara-tsoratra masina hoe eto ambonin'ny tany ve ny hafaran'ity tontolo ny zanak'Andriamanitra ity sa mbola misy toerana azo ampanantenana? Aiza le toerana? Zao no lazain'ny Baiboly eo amin'ny tenin'ny apôstôly eo amin'ny Filipianina 3:7-8. Fa ny fanjakatsika hoy izy dia any an-danitra ary avy any no andrasantsika mpamonjy de Jesosy Kristy tompo. Zany hoe ny fanjakatsika dia any an-danitra, avy antsika ny andro mpamonjy, ho avy ny mpamonjy ny ray andro any, de hiaraka amintsika ho any am'izay toerana hozy izy Paoly ao amin'ny Tesalonianina voalohany 4:5-9. Mazava zany fa tsy eto tany mihitsy ny paradisa, fa ity tany ty hozy izy ny Petera de ho levonina hodorana daholo ty tany ty sy ny asa zay rehetra eo aminy. Fa lay tany vaovao sy lanitra vaovao zay ambarako aminao androany hoe misy lanitra vaovao sy tany vaovao tompoko itoeran'ny fahamarinana hozy ny Apokalipsy 1:2-2. De zao lazay manao hoe ary nahita hozy izy lanitra vaovao sy tany vaovao, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina hozy izy de tsy misy intsony. Zany hoe le tany vaovao sy lanitra vaovao na le lazaintsika hoe any an-danitra de tsisy ranomasina intsony, ary any ny toeram-pamonjy de tsika koa ho any, satria Baiboly de milaza ho any am'izay toerako no itoeranareo koa. Mazava zany fa tsy eto tany ny paradisa, tsy eto tany ny paradisa, tsisy paradisa eto, fa any an-danitra ny paradisa, any am'le lanitra vaovao sy tany vaovao zay toeran'ny fahamarinana hozy ny Baiboly. Ko manentana atsika mazotoa mitady ny fahamarinana, mazotoa manompo an'Andriamanitra ao amin'ny fanasy ny fahamarinana. Ho tahin'Andriamanitra daholo tompoko, makasitraka. Maraka siripito eto ty am'izao tontolo zao, raha misy fanefatsanga de mijery ianareo, ary raha misy andro maratsofo de miainoa ianareo ambarao amin'ny firenena rehetra, ary manangana fanevo tory hoe Fazafezina.